Noho ny fahatarana ny famoahana ny vola kosa no antony tsy nahanombohan'ny fampifondronana ireo atleta hiatrika ny lalaon'ny nosy nanambara kosa nefa ny minisitra ny fanatanjahantena fanomboka tsy ho ela izahan'ny fanomanana izany. Tiako manamafy aminareo eto fa anisan'ny namafisina tao zany dia ny fanafainganana ny famoahana ny vola hoentimanana hiatrehana ny fampifondronana n'ireo atletatsika tafiditra indrindra ny fanomanantena amin'izy ireo hiatrika n'izay lalaon'ny nosy hototosaina any amin'ny nosy La Réunion voalohan'ny volana aogositra ka hatramin'ny fahasivy ny volana aogositra ho avy izao. Ary nitsindriana Andriamatoa Prime Ministre mafy fa maika tokoa io zavatra io ary isaorana anazy moa satria ny fidirany an-tsehatra amin'ny zavatra toy itony dia manafaingana ary indrindra mampiseho ny finiavan'ny gouvernemanta izay tarihiny hiditra an-tsehatra sy ampiseho izay firaisan-kinan'ny gouvernemanta izay satria dia lazaiko anareo eto fa namafisina tao koa ny resaka coaching amin'ny alalan'ireo minisitra ao anatin'ny gouvernemanta izay samy nametrahana taranjam-panatanjahantena iray avy isaky ministera roa arakarak'izay efa nandamina amintsika azy moa tamin'ny volana novambra teo dia namafisina izay ary manomboko izao zany dia andray andraikitsy n'ireo minisitra rehetra ireo amin'izay taranjam-panatanjahantena 5 moa no tafiditra ho lalaovina andraisantsika anjara amin'ny 10 juillet des Îles dia efa misy ministera tokony andraikitra amin'izay avy zany ary efa samy nanome toky ary namafisina koa fa indray miandraikiny amin'ny fampandrosoana izay taranja tandrefiasa tsirairay avy. Raha nambaran'ny Prime Ministre somary gaga ihany izy maheno an'ilay hoe misy ministre coach sy hoe misy andray anjara amin'ny Jeux des Îles isika ohatran'ny hoe vaovao mihitsy izy teo anatin'ny tontolo nanambara izy hoe tsy misy naverbal raha tsy misy tany aminy iny mety natonga azy. Asarotsika tsara dia tamin'ny gouvernemanta teo taloha no nisy an'izay ary everiko fa tsy tokony agaga zay satria mbola niandrasana zany fotoana isian'ity regroupement ity zay vao tokony resahana satria tokony ny regroupement no mandeha zay vao mandeha le coaching avy amin'ny alalan'ireo ministera ireo ka noho ny fisian'izay fahatarana kely izay dia veriko fa rariny tokoa ary raha zany raha mahafantatra tsara amin'ny dossier ny ministre fa ny atao hoe fandaminana angamba dia izay no isian'izay lamina zay ary ny zava-dehibe moa zany dia resahana ary samy mahafantatra tsara ny andraikiny zany ireo ministre coach ireo manomboka izao hatramin'ny maly ary ny zavatra anankiray tena mahavelomolo koa dia nafainganana ny fivoahan'ilay vola fana sy ny regroupement noho ny fandraisana andraikitra n'Andriamatoa Prime Ministre.